Andriamatoa filohan'ny Anglikana Madagasikara. Iany miarabatsika rehetra tonga eto anivon'ny conseil des ministres izay ataontsika eto Sainte-Marie. Zava-dehibe tokoa no manoloana izao filakevitry ny ministre izao izay manakaiky ny vahoaka mba ahafahantsika mijery ny asa efa vita fa ihany koa ireo fanamby rehetra izay apetraka. Ary izay anton'izay ihany koa no nametrahantsika fomba fiasa mety sady mahomby ary vaovao dia tsy atao tompotrano ireo tompona raikitra fotsokadiny ity toerana. Efa fomba fanao zany dia ao ny tompona raikitra rehetra mba aheno sy ahafantatra an'ireo asa rehetrarehetra, ao zany ny loholona ireo somavahoaka satria rehefa makany amin'ny assemblée nationale na makany amin'ny sénat ny ministre dia matetika misy fanontaniana betsaka miverimberina sy fanontaniana mikasika ny fampandrosoana tena mipaikasa mivatana atao eo anivon'ny districta iadidiny izy ireo avy, ka ataoko fa zava-dehibe arariny tokoa raha mandalo tanàna, mandalo misy solotena-bahoaka, alanym-bahoaka ary asaina anatiny amin'izany filakevitra ministre zany. Eo ihany koa ny gouvernora, ny chef district na ny préfet, ny ben'ny tanàna izay hiaraka hidinika sy manatrika an'izao filakevitra ministre izao ka dia miaraba nareo rehetra tonga soa miaraka midinika amina eto manatrika an'izao filakevitra ministre izao. Tsy voandroantsika no nanao filakevitry ministre ivelan'ny Antananarivo izay renivohitra Madagasikara, fa efa nanaontsika filakevitry ministre atao Toamasina tany Mahajanga, tany Nosy Be ary tany Fianarantsoa. Isaky misy filakevitra ministre ohatran'izao moa dia arahantsika ihany koa ny asa fitokanana foto-drafitr'asa maro samihafa. Ary rehefa tokana tokoa tsika ny boulevard Tsimilao atao Toamasina dia avy eo tsika nakany atsimo indray dia nitokana ihany koa ny boulevard Kiambe. Voatsila koa tsika nitokana ny lalana ceinture iray manontolo tany Nosy Be ihany koa izay toerana fizahantany dia androany mipotsaka ny masoandro ary tokana ny fampandrosoana ihany koa izay nataontsika tia Sainte-Marie satria nampikaikika ny vahoaka ny lalana eo eto amin'ity tanàna izay mahafinaritra ity ary fanamby lehibe goavana no nataontsika satria dia araka ny lazaiko dia hoe toerana misy ny hôtely maro izay atongavan'ny mpizahatany maro eto Sainte-Marie ary tsy mba lalana kilometatra vitsivitsy no nataontsika, tsy mba hoe 10 kilometatra. Tsara fantatsika ihany fa makany amin'ny aéroport Antananarivo izao eo amin'ny Tsarasotra Mandrapatonga ny Ivato dia 10 kilometatra ny lalana izay mampifandray ny zone industrielle makany amin'ny aéroport ny Ivato. Fa teto Sainte-Marie kosa dia 89 kilometatra ny lalana vitatsika izay mampifandray hatrany amin'ny tapany any amin'ny sud ka mandrapatonga ny tapany hatrany amin'ny nord teny atsimo ka hatrany amin'ny varatra any manontolo dia vitatsika izany ankehitriny. Ary mbola misy koa ny tapany izay makany amin'ny Lokitsy mandalo any Ankeriry ary mandrapatonga ary Ambody Fotatra
izay vita somatsara zany ankehitriny. Lavinaketraketry nataontsika avao zany dia miala eo amin'ny sampanana ny mpiara-manidina eo Ravira Mandrapatonga any amin'ny îlot Madame, any amin'ny îlot izay 10 kilometatra. Ny eo amin'ny îlot Madame indray Mandrapatonga any Alokintsy 17 kilometatra. Ny avy eo Ambody Fotatra Mandrapatonga any Ankirihiry 24 kilometatra. Ary any Alokitsy Mandrapatonga any Ambody Atafana 23,5 kilometatra. Afaka milaza zany tsika izao fa tsy mena mitany ireo nosy ravavy raha ny lalana sy ny fididiana atao eto Sainte Maria dia tsy mena mitany ireo nosy ravavy manodidina any aty amin'ny Océan Indien. Zava-dehibe mihitsy zany ary naseho any vahoaka moa tamin'ny fahatongavantsika ny hafaliana izy ireo. Nisy ihany koa ankoatran'izay satria tsy mandeha ila ny fampandrosoana fa zava-dehibe ihany koa ny famahana ny olana dia anisan'ny olana lehibe izay afaka lazaintsika fa vaovao ankehitriny dia mikasika ny famokarana herinaratra satria dia hitokana isika ny parc solaire 1 mégawatt izay vita somatsara ihany koa izay hamatsy ny tanàna rehetra eto Sainte Marie izany parc solaire 1 mégawatt zany. Zany moa dia ahafahantsika tena hoe mampieny ny fandaniana amin'ny gasoil izay rehefa natao ny kajikajy dia hatrany amin'ny 325 millions de litres no économie na ny fisitsiana na ny fandaniana tsy atao tsony ao anatin'izany fametrahana n'izany parc solaire izany. Maromaro ihany koa zavatra mbola ho ataontsika satria tsy hijanona teo tsika fa efa nitokantsika ny Voatsirako zay nitokana ny tribunal teto Sainte Marie. Sainte Marie hatramin'ny nisy ny niverenan'ny fahaleovan-tena mandrapatonga ny fitondrantsika dia tsara mampafantatra fa tsisy tribunal teto. Ary rehefa misy olona tsaraina dia tsy maintsy mandeha lakana na sambo mandeha mankany Finiriveste. Matetika rehefa mpitohony tsy manam-bola dia tsy tonga any akory ny fitsarana fa dia eto ihany zany. Zava-dehibe mihitsy zany nataontsika nametraka an'izany tribunal zany. Tribunal koa nefa tsy mandeha ily fa rehefa misy ny tribunal dia tsy maintsy mametraka ihany koa tsika fonja. Ankehitriny moa tsy manana fonja ry zareo fa zavatra trano kely maison de sûreté no misy eto. Zany hoe trano kely zany dia ao zany no atao rehefa misy mivoatsara ka dia ao no mipetraka ao izy monsieur le ministre hoe tsy misy toilette kory ny maison de sûreté eto ka zay ny antony ihany koa anaovantsika fonja eto Sainte Marie sambany ary voalohany ihany koa no misy an'izany. Tsy adino ihany koa ny tanora fa dia anangana ihany koa zany tsika plateau sportif anisan'ny diniana ihany koa zany atao anatin'ny conseil des ministres izay ahafahan'ireo tanora milalao handball, basket, volley ary asiana bloc sanitaire sy ny zavatra maro isan-karazany ihany koa ao anatin'izay. Tanora ihany koa dia tsy adino fa anisan'ny fanapahan-kevitra raisina tanàna zao fitan-kevitra ministre zao dia ny fananganana ihany koa maison des jeunes. Ary ny zavatra lehibe izay tsapa fa anisan'ny fidiram-bola ny olona atsika ihany koa dia rehefa maro mpizahatany tsika zao tao nakany avy amin'ny aéroport mandeha mankaty ny toerana dia mety mpizahatany be lehibe mandeha tongotra ary mandeha tena hoe ampilamina. Fa ireo ihany koa zany dia mila ihany koa tsika ary nahita ihany koa toerana maro misy manao sary sikotra hosodoko mavita n'ireny baleine sy ny zavatra maro reny atao amin'ny sary sikotra daholo. Zany hoe manana talenta ny olona eto Sainte Marie. Zay zany no ametrahantsika ihany koa ary jerevana miaraka ministre tompon'andraikitra ny ametrahantsika village artisanal ary tena ao anatin'ny fotoana fohy izay atao eto Sainte Marie
izay village artisanal zay fa alohantsika eo Antananarivo fa mba amena ny sahaza anazy sy mendrika ho azy ihany koa ireo mpizahatany sy ny mponina ary indrindra ireo mpanao asa tanana eto a Sainte Marie. Resaka kely momba ny resaka lalana isika zay hodinina ihany koa eto amin'ny filakevitry ny Nisitra. Ny lalana zay ataontsika dia raha mikisaka kely tsika moa zany miampita sambo ery ampiteria dia ankehitriny zany otokanantsika alohan'ny fankalazana fipirenena amin'ny heritaona ho avy zao ny lalana zay nampikaikikaiky ny vahoaka amin'ny RN5S iny lalana efa tsy afaka nalentsony fa dia ho vitatsika soma tsara soneran'ny vombo mandrapatonga any Ivaibe. Ary efa manao ny étude ihany koa tsika amin'izao amin'ny teny zao ary mijery ny financement additionnel moa zany efa vita ny étude fa amin'ny financement additionnel mandrapatonga hatrany Mananara. Zay ny zavatra ho ataontsika ihany koa. Ary Mananara mandrapatonga ny maro antsika dia mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny Banque mondiale ataontsika lahara-pamena ihany koa anatin'ny PCNCI ny atao 20 rasy lahara-pamena ny fanaovana ny tronçon anankiray iny. Ny zavatra tiako lalana amintsika dia ny hoe anisan'ny zavatra lehibe ataontsika hotaterahantsika ary tsy maintsy atao ihany koa dia ny ampifandray ankoatran'ny autoroute zay nataontsika hoe zay mampifandray ny Antananarivo sy Toamasina dia anisan'ny tena tetikasa goavana ny anaovantsika ny route du soleil. Route du soleil dia miainga any Ambovombe mandrapatonga any Sambava, Mboimara ary mivoaka hatratia Ambilobe. Maro efa vitatsika eo anatin'ireo Ambovombe Tolaniavo zao dia eo andalam-pavitany ao anatin'izay. Ny soneran'ny vongo mandrapatonga ao Ivaibe fantenentsika eto otokanana amin'ny heritaona. Ny Voimara mandrapatonga Sambava sy Antalano zany dia efa vita ihany koa ary ny Voimara mandrapatonga ny Ambilobe dia mazava ho azy fa efa vitatsika. Makao Masianaka mandrapatonga ny Ambainivangendrano dia efa vitatsika ihany koa. Maro ny ireo manakara mananjary efa vitatsika ihany koa zay. Ny zavatra ho atomboka sy dia Nosvarika Manoro ny mananjary Nosvarika ny Vatomandry Manoro Nosvarika Manoro efa lazaiko teo ary ny mananjary mandrapatonga ny manakara zavatra tsy maintsy ao anatin'ny lahara-pamena zay tokony ho avitatsika sy ho atao daholo izany rehetrarehetra zany no tetikasa ataontsika mahakasika ny lalana zay hotanterahana eto Sainte Marie fa dia makasitraka anareo vahoaka sy indrindra fa anareo mpanao gazety izay manatrika ny fitomboana zao filakevitry misy zao dia omena lalana nareo ary omena lalana ihany koa mba hampita ny vaovao ho an'ny vahoaka Sainte Marie sy ho atsy amin'ny faritra Latsinanana eny Antoto.